Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray ny faran'androany ny atrikasa natao ametrahana ny drafitra ho an'ny fanavaozana ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana. Nambarany Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Mahafaly Olivier Solonandrasana fa ho ampidirina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fanavaozana ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Toy izao ny fanazavana. Be loatra zany ity atrikasa ity na ny hoe atrikasa momba ny rindra safatsiroan'ny sehatra ny fandriam-pahalemana satria araka ny nazavaiko teo matetika atsika rehefa mamaritra ny atao hoe fandriam-pahalemana dia saika lafiny fitandronan'ny filaminana foana ny eritreretintsika faharovana ny olona sy ny fanahana na faharovana sisy tany tsy hidiran'ny mpanany bohitra fa misy lafiny tsy fandriam-pahalemana anankiray izay lafiny politika, lafiny ara-ekonomika, lafiny tontolo iainana saika adinontsika zay nefa zava-misy ihany koa ohatra zao ny haitany any amin'iny faritra atsimo iny zany dia miteraka tsy fandriam-pahalemana reny ohatra resaka ara-politika zay fanozongozona ny fitondram-panjakana na amin'ny sehatra afrikana resaka reny fanogaram-panjakana reny dia miteraka tsy fandriam-pahalemana koa reny ka izay no nahatonga ny firenena afrikana zany tamin'ny taona 2009 nanapa-kevitra amin'ilay hoe ndao apetraka ao anatin'ny firenena mpikambana ao anatin'ny fiomgonam-be afrikana zany ny atao hoe rindra safatsiroa misehatra ny fandriam-pahalemana. Tsika eto Madagasikara moa fa dingana lavalava ihany no hitatsika fa efa mipetraka ny atsika ny karazana hoe paikady na ny lettre de politique générale en matière de la réforme du secteur de la sécurité androany koa zany dia nipetraka zany amindreo andro valo zay nitanisaina teo nipetraka amin'ny alalandreo andro valo reo zao ny paikady rehetra zay anatanterahana ny rindra andamina rehetra anatanterahana amin'izay ny paikady ahafahantsika miroso amin'izay fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara.